Andamanitu ianao Mangetaetanao Ni fanaiku Manirianao Ninu fuku Indra sandatwanao Nitanaku Tuitani mai Zai mitadi urana Miota nuiza Nuyantanta kwanao Te tuja fanatitao Manipufu ninja Andamanitu ianao Mangetaetanao Ni fanaiku Manirianao Ninu fuku Indra sandatwanao
wentunyakatao situnyao wani aminao teaitanawao netaranilanitaa kandidinao aidamyotanyetuadan nifanaiku utafakamba naminawa. Halleluja, miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, tsika rehetra ny tokantrano, tsika rehetra manaraka amin'ny Facebook, tsika rehetra any Madagasikara eto Maorisy sy maneran-tany. Tratra ny volana septambra ianao. Ny fotoanandroany moa dia fahafantarana ny vaovao mahafaly avy any an-danitra ho atsika amin'ity volana ity. Inona ny lohahevitra manokana izay mila diniantsika amin'ity volana ity. Ny zavatra rehetra dia apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ary ny fanahy masina no mitaridalana antsika. Koa andaontsika hivavaka ametraka an'izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra mba hisy teny na ray fotsiny ary ho anao eo amin'ny fiainanao. Hivavaka tsika. Raha naizany an-danitro mankasitraka anao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Tompo, tongeto zahay, hafatra ny sitraponao, azo teny ray avy any aminao, azo vaovao mahafaly avy any aminao. Tompo, aoka izao fotoana izao dia fotoana ionan'ny lanitra sy ny tany. Aoka izao fotoana izao dia fotoana akasitrahanao. Ary aoka izao fotoana izao, Tompo, dia fotoana ivalaparan'ny fanahy masina. Amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy, nanovako izany vavaka izany. Amen. 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 Betsaka ny vaovao mety renao androany, fa ny tiako izaraina aminao aloha dia ny vaovao mahafaly avy any an-danitra. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika satria mbola velonainy ianao androany, mbola afaka manaraka somatsara an'izao fotoana sahabidy izao. Misaotra anao satria raha tsy eo koa ianao dia ahoana moa ny fomba ahafahanay mitoroteny. Misy mitoroteny dia misy ny mpiaino, dia mankasitraka an'Andriamanitra no ny fisinao. I docteur Ina Telesfo ihany ty miresaka aminao ty ary ao amin'ny sanctuaire chrétien international na SCI ministry atia Île Maurice ary any amin'ny Madagasikara ao Antananarivo no misy ny fiangonantsika. Misaotra tamin'ny volana lasa teo tsika dia volana miavaka. Levitikosy 20:25 moa no teny fototra tamin'ny volana lasa teo hoe satria isika dia firenena masina ataon'Andriamanitra miavaka, nataony miavaka isika ary betsaka moa ny iainan'izay fiavahana izay tamin'ny volana lasa teo. Tena koa ihany koa fa ny fanambarana dia tsy hoe rehefa ambara volana anankiray izy dia tapitra rehefa tapitra ny faran'ny volana. Tsia, Andriamanitra rehefa manao zavatra aminao dia misy zavatra ny asa taony dia asa mandrakizay. Izany hoe manomboka amin'ny fotoana anankiray izy dia tsy mitsahatra mandrakizay. Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay, tsy ferany fotoana izy. Halleluja. Inona moa ny mahatonga antsika isam-bolana no mitazona lohahevitra iray aloha hoe ao amin'ny Hoseia 4:4-5 dia milaza toy izao hoe ringana ny oloko
no tsy fisiny ny fahalalana. Zany hoe mila tsika mahalala ny tenin'Andriamanitra io. Mila ihany koa tsika hoe mahafantatra hoe ahoana ny ampiaratsika ny tenin'Andriamanitra isan'andro amin'ny fiainana andavanandro. Haleloia. Tsy hoe mihaino tenin'Andriamanitra fotsiny de lavitra be Andriamanitra adidy fotsiny makany am-piangonana. Tsy izay ny tanjon'Andriamanitra fa dia nahafantaratsika ny sitrapony, ahafantaratsika fa misy izy ary tsara izy ary mpanony tsara izy ary tonga izy ihany koa amin'ny fiainana be dia be ho atsika. Ka mila fantatsika hoe ahoana ny ampiarana anazy. Zay mahatonga an'le hoe misy ny loha hevitra. Fa eo ihany koa araka ny teny amin'ny Romanina 12:1-12 dia milaza toy izao hoe Romanina 12:1-12 ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Zany hoe raha atao midika teny tsotra hoe raha masina ny santatry ny volana septambra 13 dia masina toy izany koa ny andro septambra rehetra. Aza diny fa taonan'ny fahamasinana tsika amin'ity taona ity. Zany hoe mandalina fahamasinana, ahoana ny aina amin'ny fahamasinana miaraka amin'Andriamanitra, ahoana no iainana application ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika, ahoana zany fahamasinana izany. Haleloia. Isam-bolana dia misy ihany koa ny fanambarana, satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Apokalipsy raisitsika le bitsiky ny fanahy masina isam-bolana hoentitsika eo amin'ny fiainatsika isan'andro. Apokalipsy 2:2-3 milaza toy izao hoe ary izy naneo ny ainy on'ny ranonaina mangano any tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeany. Ary teny an-dany roa aminy nisy ony nisy hahazonaina mamoa vo 12 samihafa sady mamoa isam-bolana. Ary ny ravikazo dia ho fanasitranana ny firenena maro, ary tsy hisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia anompo azy. Amen. Zay mahatonga ny hoe isam-bolana andrandraitsika mafy ny bitsiky ny fanahy masina hoe inona tompo ny zavatra tokony hodinianay amin'ity volana ity. Amen. Tamin'ny volana aogositra lasa teo dia betsaka ny fijoroana vavolombelona azotsika, betsaka ny mpianatra ny afaka tokoa tany am-pianarana, betsaka ny olona miasana amin'ny orinasa de tena niavaka tokoa, betsaka ny ray, ny reny, ny zanaka niavaka tokoa. Nahatsapa mihitsika fa tena hoe niasa le raitsika ny an-danitra. Enona ny ministera na ny fiangonana, na mety hoe enao nandeha vakansa, na mety hoe zavatra miseho kely isan'andro, de hita hoe navahan'Andriamanitra ianao mihoatra amin'izao tontolo zao. Satria isika kristianina dia navahan'Andriamanitra ary natokana tsika ho tanteraka mihitsy, natokana hoe miavaka natokana tsika hoe miaina ao anatin'izany atao hoe fiainana tsara sy mirindra, fiainana be dia be. Haleloia. Araka ny tenin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 10 hoe izao izy tonga amin'ny fiainana be dia be. Haleloia. Vakitsika izay zavatra rehefa avy eo ao any koa raha tsy jery fotsiny ny baiboly eo amin'ny Deutéronomia 20 amin'ny teny hoe raha ohatra ianao ka miaino sy makatoa tsara ny tenin'Andriamanitra dia zao ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina zavatra rehetra ataonao misy fitahina daholo. Na hatramy biby fiompinao aza ho tahina. Haleloia. Misy fiadanana, misy fiarovana raha miaino sy makatoa ny tenin'Andriamanitra isika. Haleloia. Satria inona moa ny aton'izany? Fantatry Jesosy ianao. Amen. Fantatry Jesosy
ianao. Vakitsika ny Jaona toko 10 amin'ny anarana herin'i Jesosy Kristy. Tian'Andriamanitra ianao ary fantatry Jesosy Kristy ianao. Jereo tsara ny tenin Jesosy vakitsika amin'ny anarana herin'i Jesosy Kristy. Jaona toko 10. Alleluia. Ary manomboka ny 1 ka hatramin'ny 7. Vakiko angakaingana izy ahitanao anazy amin'ny anarana maherin'i Jesosy. Ity dia tenin Jesosy ho anao ty androany 1 Septambra 2024. Lazaiko marina de marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jolà. Dika zany midira ao amin'ny vavahady ianao. Efa misy vavahady misokatra ho anao midira amin'ny vavahady tsy makany amin'ny varavarankely. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Amen. Ary izy ny voan'ny mpiandry vavahady. Ary ny ondry miaino ny feoany. Ary izay ondriny tokoa dia atsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialo azy ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feoany ireo. Mielo lalana anao Andriamanitra. Amen. Ary ny vahiny tsy arahany fandosirana satria tsy fantany feoan'ny vahiny. Alleluia. Androany henonao ny feoan'i Jesosy androany. Amen. Izany fanoarana zany dia nolazainy Jesosy taminy nefa tsy azo izay zavatra nolazainy taminy. Betsaka zany ny olona tsy nahazo inona ny tiany Jesosy ambara. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina de marina tokoa. Izao ny vavahadin'ondry. Jesosy ny vavahady. Amen. Mpangalatra sy jolay izay rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry. Alleluia. Izao ny vavahady. Raha izao no idiran'olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Amen. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika re olona dia sady misy fiadanana ny misy hanina. Halleluia. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary indringana. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Jaona toko 10:10. Tena Jesosy tianao tiany ahazo fiainana be dia be anao fa mila ianao miditra amin'ny vavahady dia Jesosy ny vavahady. Mila ianao tena manoka tena ho an'i Jesosy. Halleluia. Satria amin'izay sady isy fiainana be dia be anao, isy zavatra hoanina ianao. Halleluia. Jereo tsara. Eo amin'ny 12. Izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Amen. Jesosy ny mpiandry tsara ho antsika. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ondry izy ka raha mahita ny ambodi avy dia mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambodi misambotra ny ondry ka mampiaraka azy. Mandositra izy satria mpikarama fa tsy mpitandrina ny ondry. Amen. Jerevy tsara eto zany mpikarama zany mandray vola zany. Zany hoe miaraka amin'ny fiarahana, miaraka amin'ny Jesosy tsy de hoe misy resa-bola loatra fa misy resaka andraikitra ao. Jesosy naka andraikitra hoe ho mpiandry ondry tsara ho atsika, anavitra atsika, hiaro atsika, hiaro lalana atsika fa itsika mila miditra ao amin'ny vala. Mila miditra amin'ny varavarana, tsy miditra ny amin'ny varavarankely tsika fa miditra amin'ny varavarana izay nosokafan'Andriamanitra. Halleluia. Jereo tsara ao amin'ny 14. Izao no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Amen. Zay ny teneniko anay, fantatry Jesosy ianao, na mipetraka ianao, na matory ianao, na sahiran-tsaina ianao, na faly ianao, fantatry Jesosy ianao. Ary androndrainy Jesosy koa hoe fantatrao izy. Amen. Araka ny teniny hoe izao ny mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho.
manontany ianao androany, ahoana ny nafantaranao an Jesosy? Miresaka aminy ve ianao isan'andro? Mandray baiboly ve ianao isan'andro mba mahafantatra ny teniny? Halleloja! Mba miresaka aminy ve ianao hoe isan'andro eny any am-piasana amin'ny fotoana rehetrarehetra? Androany zao nandeha tena nangateta tamin'ny 12 nijery fivarotana, de nidy le fivarotana satria mivavaka zareo zay amin'ny finoana silamo. Moa ve nisy kristianina nanidy tsena tanteraka satria hoe hivavaka? Fanontaniana ho anao, taky ny ahoana no anajanao an'le Jesosy Kristy ianao? Halleloja! Manana ny ondry, de ozy izy eo amin'ny 5 dia taka ny afantarany ray no afantarako ny ray, ary izao manolotra ny aiko amonjy ny ondry. Tianao amin'ny tena tsisy condition Jesosy. Halleloja! Manana ondry hafa tsy am'ty vala ity aho, ary ireny koa de tsy maintsy hoentiko, ka iainy ny feoko, ary tonga andiany ray izy, sady ray any ny mpiandry. Amen. Mbola betsaka ny namatsika nyriry any tokony miditra ao amin'ny valan'i Jesosy Kristy. Zay ny tiany Jesosy ho teneniny. Ahoana ny nafantaratsika an Jesosy? Izy ny teny hoe ho avy ary hitondra fiainana be deabe, ahafahantsika manana fiadanana. Vaovao tsara ho anao zany androany, mbola disponible zany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra zany, mbola eo zany atao hoe grâce de Dieu. Halleloja! Mbola eo, mbola fotoana izao ahafahanao manapa-kevitra am Jesosy Kristy. Halleloja! Mety tena ianao hoe marina zany, tena mivavaka, tena manao an'izay zavatra ataoko fa tena mahita fahoriana. Efa voasoratra ihany koa zany, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe eo amin'ny Jaona 9:7 andininy 7:30. Inona ny antony soratana an'io? Satria mba azahoanao fiadanana am Jesosy Kristy. Ozy izy hoe ety am'izao tontolo zao ety no ahitanao fahoriana, fa matoky izy Jesosy, fa izao efa nandresy izao tontolo zao. Zany hoe izay zavatra tontolo rehetra, na olana be eo, na inona zavatra miseho eo, de efa ainy Jesosy atao zany. Fa ianao ve niditra teo amin'ny varavarana? Halleloja! Niditra ao anisan'ny valan'i Kristy ve ianao? Halleloja! Eo amin'ny Jaona 4:12. Halleloja! Jaona 4:12 andininy 10 ka hatramin'ny 4:12 ihany koa, dia miteny mihitsy Jesosy hoe izy, Jaona 4:12 vakitsika amin'ny anara-mahery Jesosy. Halleloja! Tsara ny tombotsika, tsara tena mpanao tsara izy. Halleloja! Hoe tsy mino va ianao fa izao miray ary ny ray ato amiko, dia teny zay lazaiko aminareo de tsy avy amin'ny amiko zany lazaiko zany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Amen. Andriamanitra mitoetra ao am Jesosy Kristy, ary ny olona anankiray tsy maintsy izy mba hisy ny zavatra iseo, tsy maintsy izy miteny Jesosy Kristy no tenin'Andriamanitra velona. Amen. Izy no raitsika, izy no mpiandro indro tsara, izy no mitantana atsika ao am'izany atao hoe fiadanana. Halleloja! Indraindray tsika mila miteny azy mihitsy hoe Jesosy tena mila anao tanteraka amin'ny fiainako. Mety androany ianao mino an'izao teny zao, fa tianao tsisy fepetra Jesosy Kristy. Fa itsika mila miteny hoe mila anao a Jesosy amin'ny fiainako, mila ampitomboy ny finoko, satria ianao ialay ray, ianao no mahavita azy Jesosy. Halleloja! Mila ny herinao amen. Mampiavaka anao am'izao tontolo zao dia ny fanahy masina zay nirahan Jesosy Kristy ho ao anatinao.
Halleloja. Tsy misy zavatra hafa raha hiteny ianao hoe fahaizana misy mahay lavitra noho ianao, raha miteny ianao arena misy manan-karena lavitra noho ianao, raha hiteny koa ary ianao hoe atsara tarehy misy tsara tarehy lavitra noho ianao. Halleloja. Fa zao mampiavaka atsika kristianina dia ny fanahy masina zay noraisitsika avy tamin'ny Jesosy Kristy. Ahoana no fitondranao amin'ny fanahy masina zay ao anatinao? Halleloja. Tiako zaraina aminao ny vaovao mahafaly avy any an-danitra aminao averiko indray. Tianao Jesosy Kristy tsisy fepetra. Tianao izy. Amen. Tianao izy tian'ny olona rehetra izy. Fa misy fahakely anankiray. Fa zao raha ohatra ianao ka manaraka ny teniny, halleloja, sady manaraka ny teniny ianao zany hoe mihaino ny teniny ary mankatoa ny teniny, dia tsy hoe tianao fotsiny Jesosy, fa mombanao Jesosy amin'ny zavatra rehetra ataonao. Amen. Misy ny olona tiany Jesosy izy fa tsy voatery Jesosy momba anazy. Halleloja. Fa raha ianao raha hoe kristianina pratiquant, zany hoe sady mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao, manatanteraka ny tenin'Andriamanitra, dia zao ny zavatra hitranga. Amen. Mombanao Jesosy amin'ny zavatra rehetra ataonao. Halleloja. Araky ny teniny ao amin'ny Romanina 8:1-3 hoe inona ary no lazaintsika amin'izany zavatra rehetra zany? Raha Andriamanitra momba atsika, iza no atohatra atsika? Amen. Raha Andriamanitra momba atsika, iza ny atohatra atsika? Zay ny vaovao tsara avy any an-danitra ho anao amin'ity volana septambra ity, dia hoe momba hay ny tompo. Ambara amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy zany fa ity volana septambra ity dia volana atao hoe momba hay ny tompo. Momba hay ny tompo. Mombanao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao. Mombanao Andriamanitra ary atao hoe mpandrisy ny anaranao. Hiavaka tokoa ny zavatra ataonao satria mombanao Andriamanitra. Mombanao Andriamanitra amin'ny asanao. Mombanao Andriamanitra amin'ny projeanao. Mombanao Andriamanitra amin'ny fianaranao. Mombanao Andriamanitra amin'ny sainanao. Mombanao Andriamanitra amin'ny hetsika ataonao rehetra. Amen. Raha toa ka miaino sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra ianao. Halleloja. Tsara ny tombotsika. Ao anatin'izany fanambarana zany dia te hijodrananao hoe entoko fahasoavana sy famindrapo no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra lava ao an-tranon'i Jehova ianao. Amen. Mombanao ani Jesosy mombanao ani Jesosy mombanao ani Jesosy. Mombanao ane ilay ray any an-danitra, mombanao ane ilay zanaka, mombanao ane ny fanahy masina. Ampitiavana be dehibe amin'ny anara-maherin' Jesosy. Tianao Jesosy. Amen.
le magataka izay mba hitoetra aminay hatrany hatrany falainao mandra-piavinao ndray hitondra anay any amin'ny paradisa vaovao manaiky ianao